fatelo andininy voalohany. Timoty faharoa fatelo andininy voalohany. Samy toela tsara amin'ny tompontsika. Zay telefônina dia finoana daholo a mbola tsy lasa. Misy borao marina raha mitsato, zaza mpanina raha mitabataba. Fa hifantotsika eo anatreha amin'ny tompo, fa miteny antsika ny tompo ary evoky antsika izy mba tsy hovariantsika. Fa isisiany devoly zavatra kely maro be, tena mba hifantotsika amin'izao tena. Timoty faharoa fatelo andininy voalohany. Fa ao fantatrao zao fa any ambarany any dia isy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, ho tia voly, ho mandoka tena, kavinavina, mitena ratsy, tsy manora isy ireny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manana mpitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahompo, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriny, hieboebo, tia fafinaretana, mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, nefa nandany heriny. Ireny koa dia halaviro. Fa isan'ireny izay misokosoko miditra any an-tranon'ny sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala, vesara ny fahotana, entin'ny filana maro, mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Ary tahaka ny nanoherany jana sy jamba rano Mosesy no hanoheran'ireo koa fahamarinana. Dia olona mahaloko tsy saina sady tsy manam-ponina marina. Kanefa tsy handroso tsony izy fa ny adalàna dia aseho amin'ny olona rehetra tahaka ny anareo koa. Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, ny nanenjehana, ny fahoriana izay nanjoa ahy tany Antiokia, tany Iconium, tany Listra, dia ny fanenjehana izay niaretako. Dia ny tompo na afaka tamin'izany rehetra izany. Izay rehetra teo velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehana. Fa ny ratsy fanahy sy ny mpanoloko kosa dia androsy ratsy kokoa sady mamitaka lofotahana. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinonanao satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa ny fombozaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay nampahendry anao amin'ny famonjena, amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra no mentsitomandrin'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dala, ho fanitsiny izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka eo ny mofidan'Andriamanitra, ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra. Aleloia. Mbola tokony toy lavabe ny teny fa zao. Raha mamaky ilay teny teo tsika dia voasoratra hoe ao fantatrao zao fa any ambarany any dia misy andro mahafaly ve? Misy andro mampiravoravo ve? Misy andro mahasambatra ve? Any ambarany any dia misy andro mahory. Dika zavatra be zany teny zany. Any ambarany any dia misy andro mahory. Ino zany andro mahory zany? Ohatr'izay ahoana zany andro mahory zany? Ina tokoa hoe ahoana nahitana hoe andro mahory? Ahoana ny zavatra mipetraka ao anaty teny zao dia any amparany sy andro mahory. Amin'ny teny frantsay dia hoe dernier jour sy temps difficile. Dernier jour sy temps difficile. Zay zany ny teny votra ao anatin'io. Andro mahory sy any amparany. Dia inona signe, inona ny marika aseho amin'ny teny eto? Ny olona ho tia tena premier rang hoe ho tia tena sy ho tia voly. Premier rang ho tia tena sy ho tia voly. Rovily zany. Zao zany. Hitantsika zany ny olona dia tia tena, tia voly. Dikan'izay zany inona zany zao andro zao? Andro farany zao. Dikan'izay zany manahoana zany? Efa akaiky Jesosy. Aleloia. Misy inona?
faneparany any misy andro manahoaka ho atsika tsirairay avy tia fantatra hoe amin'ny andro manahoany tsika io zao efa andro mahory tsika efa faraparany alohan'ny fiverenan'i Jesosy zao andro zao mba tsy ho variana ntsontsika fa efa mamatonalina zao ao Matio 5:20 dia hoe rehefa tonga tamin'ny sasakalina dia nisy feo mafy nikika hoe indro mpapakatra nikikika ozy fa tsy milahira na nibitsibitsika na nanambitamby fa fotoana fikikiazany zao hoe mifoady ianao fa andro mahory zao miovay ianao mibebay ianao mialao faratsiana rehetrarehetra fa andro mahory zao ary efa ho avy eny amin'ny raonandro Jesosy voasoratra eto tsy etsara tsony ozy izy so dia manatetsika fa etsara zao fiainana zao tsisy fiainana mietsara eo raha amin'ny akapobeany fa raha ianao miaraka amin'ny Jesosy no mietsara azy tokony ho atsarainy fa raha ny fiainana akapobeany fa zay misy atena efa plan io geratsy gera roa fanenjeha ratsy fanenjeha ratsy fanenjehana mpino atsy aretina tsy esitrana sy ny maro hafa zany sy mbola tsy atao anaty voasoratra teo fa anisa sina maro zany fa tsika tia lala hoe tsika rehetra te hianaka be hoe tena nao etude be ahoana moa ny alalako hoe efa akaiky Jesosy fa ahoana moa ny alalako hoe Jesosy zao fa aza mandeha lavitra fa io fotsiny jereva toe-piainana amin'izao fotoana eto Madagasikara ny olona tia tena tia volo mpandokatena mpiavonavo miteny ratsy tsy manora isy reny tsy misaotra tsy efa hitantsika daholo ve zany ny ankizy tsy manora isy reny zany tso mafy afaka libre ao malalaka ao ny internet koa mivoatra be dia hita amin'ny internet daholo zao rehetrarehetra zao dia misy influence-ny devoly dia tsy ray aman-dreny tsony ianona fa lamody sy ny zavatra ataon'ny ankizy rehetrarehetra any tsy manan-kery tsony ray aman-dreny fa mafiatoka ny ankizy mafilo misy andro mahory tsy manora isy reny tsy mahay mankatora isy reny tsy manam-pitiavana tsy misaotra tsy manaty zay masina be da be le izy fa tena akaiky Jesosy zareo zavatra rehetra zao raha resika tsirairay tia tena sy tia vola ataony am-boalohany amin'izao fotoana tsisy zavatra manera tsisy vola any indrindrandrindra any amin'ny fivavahana ny tena misy ny fitiavam-bola any ny fivavahana ny tena exploitena azona vola marina sadiso any ny fivavahana zany tena hoe PMI sy PME any ny fivavahana tena hoe zone France kely zone France mampidi-bola ny olona tia vola ary mpanompon'Andriamanitra mihitsy ny tia vola manongoron'olo maka vola mipino manotra folakolaka maka vola ny ondry tokony farana ny ondry mamana azy Jesosy no mpiandry tsara ary raha mpiandry tsara dia manolotra ny ainy hamonjy ny ondry ary hoy Jesosy hoe zay mino any asa ataoko nataony ko ary ianao asa lehibe ho zany ary izy raha mino an Jesosy ny olona ray natao hiandry ny ondry dia tsy hanao zay ampahiany ny ondry iny esorona foana ny volon'ondry dia izy ny manana mantao tsara be fa ny ondry memahy mety tsisy akanjo dia toizana ihany tsara mitoto fa miareta kely ihany aloha nefa vola no alay ary amin'ny fomba maro no akana vola etsika kely anankiray dia akana vola anao batisa dia akana vola atsona hivavaka dia akana vola atsona hiasa miatratarana sy anaoka dia vola dia akana vola tia tena tia vola zany natreo fotsiny loatsika tia tena tia vola tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony anareo Jesosy fa na Andriamanitra na ny vola ny tomponareo fa amin'izao fotoana ny amporisihana hoe hivavaka andranitana ny fitiavam-bola io any amin'ny olona hivavaka mba hitombo ny vola rehefa mivavaka miaraka amin'ny Jesosy ianao mitsana io ary zay ilaina ihany nomeny ianao
zay ilaina ihany nomeny ianao raha piso anao a zay miaraka amin'ny jesosy tsy injoro ny volo manidina ozy tsy mamafy reny tsy mijinjy reny tsy mitona ho any an-tsopotry reny fa reny a miaina velona tsara zay reny mo voninkazo eny tsara tsy mamboly tsy mamafy fa miaina tsara tsy miaka lavitra no reny va nareo nefinareo a manahy nareo matahotra nareo miayany amin'ny ampitso hanika lasa misy fitiavam-bola fantatra hanika noho ny fivavahana dia ny fivavahana atao azona vola fivavahana atao ampiroborobo ny afera ny fahotana ao ihany tsy tenenina rekelelazay natao concubinage ao ihany tokantranomaso zany tsy vita soratra tsy vita inina mivady miaraka ao takapivady fa tsy tenenina zany satria mihitsana ny client mihitsana ny chiffre d'affaires raha vao teneninao zany mihitsana satria ny tazona business azona vola be azona mangorona tsara ka ampirony daholo rehetrarehetra dia alao zavatra mahafalifaly ny sofo ny tenenina dia rehefa mahafalifaly ny sofo ny tenenina ao mafana tsara izy eny am-pianoana mafana tsara izy eny am-pitoriana teny apetrao amin'izay le sobika fa feo rehefa aveo kanefa le olona tsy ampahafantarina ny hoe fibebana tsy ampahafantarina ny hoe fahamasinana tsy ampahafantarina ny hoe tahotra an'Andriamanitra raha any amin'ny toerana misy ianao ianao hoe zay samy voatonga ka tsy misy afa-tsy resaka vola ny tenenina aminao any tsy manambarany amin'ny fiverenan'i Jesosy tsy manambarany amin'ny tahotra an'Andriamanitra tsy manambarany amin'ny fahamasinana aza mijanona ianao aza mijanona ianao zay mahatonga Paoly miteny ry amin'ny farany ary hoe ireny olo reny dia alaviro te hiditra fanjakana lanitra ve ianao alaviro reny olo reny alaviro reny olo reny aza mandeha amin'ny sentiment aza matikena maso fa mila zao zany fotoana sarotra fotoana sarotra zao azy atafiditra ny fanjakana lanitra matao tsy afaka hiara hivavaka amin'olona tia vola tsy afaka hiaraka mivavaka amin'olona intéressé sy mitady vola tia vola ozy izy ako alaviro reny tia tena tsy mitady hafa sy ny azy nenahy fo fa tsy mitady ho any hafa ary ny mpitondra fivavahana mihitsy ny première amin'ny fitiavatena sy fitiavam-boly miexploité mpino miexploité mpivavaka azona vola azona reny marina sady iso azona fiara modely maro isan-karazany azona trano maro isan-karazany fa zay revo mpino manao misy fangarongaro enao zay efa kaikaiky iny efa memebe kipo efa memebe atoka assistant reny bras droit reny fa tsy reny daholona fa misy tena tsy tafavoaka kianananany araky ny mason'ny olona mampalahelo zavatra torina aminao zao amin'ny resaka fivavahana filazantsara amporosiana anao ity vola amporosiana anao ity rendrarendram-piainana maton'ny teniten'Andriamanitra hoe ty tena sy ty vola manaraka ho azy le ambin'ireo ty fafinaretana noho ny fitiavana na mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra tsy manora izy reny tsy manady zay masina tsy misaotra pieboebo rehefa ty tena sy ty vola dia pieboebo zay hoe zany lomo miafisy tsy ahitanao afa-tsy izy ary tsy mahita soratra hoe Jesosy ianao raha misy ao dia ry ambanimbany kely ery korsa mihitsy amory olona ary zay hoe tandremana le izy mba tsy hana fotoana fa sao dia tsy tonga tsy olony olona fa za miteny aminao no fitiavan'i Jesosy ary no fitiavako anao tsy afenina zay tokony fantatra efa nibebaka ve ianao ka niala tamin'ny fahotana ve ianao ka niala tamin'ny faratsiana ve ianao enraigle eo anaty antoko ve ny fiainanao raha ny concubine ianao misorata aky anampatsaraka sitrako ny tompo zany tsy tondranao any amin'ny fiainana zany tsy tondranao tafiaka reny aminao anazy zany raha mbola anaty tokantrano maso foana ianao fa tsy misoratra
Halleloia! Ny olona ho tia tena ho tia vola. Tsy mihetsika raha tsy vola. Misy fotoana misy zavatra ny karakaraina anao fitoriana. Dia rehefa anao fitoriana dia manasa an'ireny hoe mpihira ara-pilazantsara ireny. Fa business koa ilay mpihira ara-pilazantsara. 400 000 ny hira ray. Tsy haiko izao tamin'izany 400 000 fa tsy haiko izao na efa million ngamba. Raha mety le hira malaza ngamba mety atao mihoatranoatra kely noho izay. Hira efatra ny anay ny talenta nomeny Jesosy ianao. Ny feo nomeny Jesosy ianao. Ny fahaizana miteny nomeny Jesosy ianao. Rehefa nomena maimaim-poana ianao dia ahoana? Ny zara maimaim-poana. Rehefa nomena maimaim-poana, mizara maimaim-poana. Fa noho ny afaratry ny fitiavam-bola, business koa ny resaka hirahira amin'izao fotoana. Mihira daholo. Afisy. Ohatra daholo artiste zao, paf! Participation. Ofresa iny zany. Hitory an Jesosy nefa, hanambara an Jesosy nefa, dia misy fidirana. Aiza misy hoe hitory an Jesosy dia misy fidirana. Raha tsy efa amin'izao andro maholo zao, amin'izao andro farany zao, 2014 zao. Nomena talenta ianao, nomena ny feo ianao, ny nomena maimaim-poana, mitory maimaim-poana, mizara maimaim-poana. Fa tsy karama io. Halleloia! Ary izy tamin'izay hoe, zay manao fitoriana io fa ny mpitendrina tsy maintsy omena vola, ny danseuse omena vola, chorégraphe omena vola, nga spectacle anao koa. Tena hoe zavatra mamoana, manjaka ao amin'ny manjaka ao fiangonana, mamoana amin'izao fotoana, tady vola, azona vola. Hoy nefa ny tenin'Andriamanitra, aoka ny sainareo tsy ho any fitiavam-bola. Aoka ny sainareo tsy any fitiavam-bola fa mianina amin'izay anananareo. Tsy nitorana inona na inona tsika teto tany, ary tsy atorana na inona rehefa mandeha miala eto. Fa raha manana ny hotafiana sy ny sakafo ny sotroina, aoka hianina amin'izay. Aoka hianina amin'izay. Ny androany atoan Jesosy aminao. Aza manany amin'ny ambiso, ary aza mamborona ny amin'ny ambiso. Rehefa nihinana many isan'andro zanak'Israely, miteny izy hoe alaivokoa ny amin'ny latsinainy, raha ohatra alahady ianao dia alaivokoa ny amin'ny latsinainy, alaivokoa ny amin'ny talata, alaivokoa ny amin'ny larobia. Ahoana mozy izy? Ny androany ihany alainy. Fa raha voalainareo daholo io masiso. Ina dikan'izay fa raha mamponinao koa zao vola aman-karena zao masiso eo. Tonga ihany Jesosy. Ry adala ozy izy matsen'le mpanampina fananana be hoe tena na vory be aty na ne business fa ahoana nataoko, zao nataoko, arodako ny trano, hitariko dia aperako ny entana. Vitsy zay zavatra natao zay faly be izy, miadana amin'izay fa tena afaka mandry ianao, afaka milamina ianao satria tranonao fa hitarina, fanananao efa ao anatin'io, efa manan-karena be ianao, tsy atahoranao tsony na pisy na afaka pisy. Mijeren'ny ray izy, ahoana koa zany ray, ry adala. Izany hoe raha izaho mangorona ary raha ny tenako ihany dia ahoana fijeren'ny tompona adala. Ry adala ny alina no esorona aminao fa namanao. Asorona aminao ny ainao, ho aiza zay rehetra nangoronao. Dia hoy Jesosy hoe ohatr' izany ny olona zay tsy manan-karena amin'Andriamanitra fa manan-karena amin'ny tenany ihany. Manan-karena amin'ny tenany ihany. Sarotra, andro maholo zao. Ararotona daholo ty zavatra rehetrarehetra ty. Foronona daholo ty zavatra rehetrarehetra ty. Pinsa, misy mitondra fitahina, ka ina pinsa le apetaka kely eto hoe avy any ampanompolan'Andriamanitra iny. Misy fitahina, misy fahasoavana, vidio iny fa mitondra fahasoavana ho anao. Ny olona ty tena ty vola, miditra reposiny lelan'Andriamanitra ny vola amin'izay fotoana. Bandana, mosoara, mug, le kopikely reny asiana verset biblika, amidy bracelet, amidy verset, fitiavam-bola daholo zany. Vola daholo zany. Ary atao daholo tetika rehetrarehetra azona vola. Zay hoe moa le mazarena, zay hoe nahiditra fotoana ary ianao, banana ianao ry aloha fa asiana tenin'Andriamanitra eto ho anaovanao, dia arotsay ato ny vola avy eo.
fa vitavetareo masiny tompo ake zany amidinao zany verset biblika ao apetaka eto ary mitangorona mihitsy ibany tsy mahazo miditra anao raha tsy manao an'izay ivavaka ianao hiderana tompo omena fandaharana anao alohanao vola koa hideran Jesosy fe aho omena fandaharana dia za moa sainao rotsaka vola Babylone zay hoe Babylone dia nahazo vola ihany ny tenany ihany miteny zany tsika fa hainao hoe sao dia mbola anatin'ny fitiavam-bola koa fa voavoresaka moa zay ny ambola fivavahana sy ny mpivavaka sy mbalon'Andriamanitra fa izaho sy anao eto manahoana ny toe-ponao manahoana ianao ny amin'izany fitiavam-bola zany mararirary vola ve miala kely iny dia efa mandenay koty vao miala kely iny dia alaina ny karny tena onara faneny sisa rehefa misy makataka tena matity be mihitsy tsy mety amoaka manjaitra tody mamofy akotra sao dia za zany sao dia anao zany tia tena tia vola tsy aka ny hafa mba manakarena amin'Andriamanitra ve mahay manome ve ary manome ampifaliana mampitiava manana générosité ve toetran Jesosy dia généreux toetran ray dia généreux ianao hoe lazay misa tamin'ireny andro hoe raha fantatry ny tompo dia miatonga fa hoe vitsivitsy no vonjena andeha avy eo izy hamonjy an'ireny sasy ame fa nandeha foana izy na izy aniakatra eo na izy anaiko famonjena na izy tsy anaiko famonjena nataony foana ny famonjena fa tena toetran'olona d'origine voateraka ny titena sy tia vola fa rehefa tafahoana amin'i Jesosy tokony ravo zany fitiavatena sy fitiavam-bola zany amen fivavahana tsy resaka vola tsy resaka business ny fivavahana tsy anao fivavahana mba hanakarena mba hanambola fa lazaiko telefony Paoly apôstôly fitopolo isan-jato ny voasoratra ato amin'ny testamenta vaovao Paoly nanoratra azy fa i Paoly tsy nanao fitadiavam-bola resaka fitoriana mihitsy Paoly entre-temps nanao lay zany hoe sady miasa tena izy sady nanao lay izy zay ko amin'ny alina angamba izy zany manao lay na rehefa mety misy tsisy fitoriana tsisy évangélisation dia miasa izy no manao lay azo mivola miasa izy no manao lay ao anasan'ny apôstôly ianao mahita zany zay ko faharoapolo zany nanao lay izy dia rehefa avy nanao lay izy mandeha mitory izy ary ny volany ihany no ampisay tsy tia makitratra anareo ao izy tsy tia aka mivola anareo ao izy fa tahaka ny fiatrany ray zanako tiako mihitsy anareo ary na miaiko ary no totro anareo dia atotro zany aiza ny olona Paoly amin'izao fotoana aiza ny olona Paoly amin'izao fotoana tena olona teza intéressé olona tena hoe tsy misintéressé afa-tsy amin'ny fanahany olona io mba voavonjy azy sy azony fiainana mandrakizay fa tena hoe ny ankamaroany dia be calcul ary tia azo vola tia azo fanahana misy tena hoe anao fivavahana mba azona vola dia miala amin'ny asany fa ianao rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsy voatery hoe tsy asa ntsony ianao dia fivavahana dia tavanao vola fa sady miasa ianao no mitory filazantsara amin'ny olona fa amin'izao fotoana lasa profession le izy paster inona ny profession anao paster aiza fils de paix anao paster fa atony baiboly tsisy hoe profession zany hoe paster dia misy fils de paix dia namena vola zany olona tena hoe système Babylone pyramide tena olona mila ravana koa zany satria paster zany rehefa hiasa ho karamay ary rehefa ho karamay paster dia tsy mahazo miteniteny zavatra maherihery eo fa ahonganay raha vo zavatra tsy mety ny torinao dia paster koa tratran'ny engrenazika raha vo andeto zany dia tena tsisy vola miditra so dia za ringana ny olona tsy ny fahalalana tratran'ny engrenazy ohatran'izay daholo dia tena tsy mitory ny fahamarinana tsoa tsy mitory ny fibebahana tsy mitory ny tahotra n'Andriamanitra tsy mitory ny fahamasinana tsy mitory ny fiverenan'i Jesosy fa zavatra manambotamby zavatra manambotamby zavatra mandambolamo fa ho anao amin'ny tenyandroany ty aiza ho aiza ny fonao aoka ny fonao tsy amin'ny fitiavam-bola aoka ny fonao tsy amin'ny fitiavam-bola aoka tokany tombo fotsiny ianao dia omeny anao zay ilainao omeny anao zay ilainao na firy ny zanakao
na manahoana sy ahoanany dépensao zay le mandeha amin'ny finoana mandeha amin'ny finoana za tsy malala raha antaninao sao dia anatinanaro rehefa avy eo ny anay pafela zao tsy haiko fa Jesosy resana dia matofiana Jesosy fotsiny fa izy malala zay omena sy tokony anao fa za miaina an'izany halleloia tena mila ialana zany fitiavam-bola sy fitiavan-tena sy fitiavan-kare zany raha miara materialy nanana zay tamin'ny ary tena nanana trano nanana fiara-telo za ifa nanana sakafo tramo anaky filo ray mofana tamin'ny mbola kely zany fa tsy hoe zavatra faly an-tany Jesosy tsisy nyjany nanaraya dia hoy izy Davida hoe soa ihany nampahoriana ahitako ny lalany Jehova fa raha mbola tao anatin'izay filibatobany zay tsy nahalala an Jesosy dia ary tena nieboebo sy nyreare mihitsy tamin'izany fa saotran Jesosy fa kapainy teny am-pandehanany kapainy teny am-pandehanana tena hoe tena rotana départ zéro dia misaotra tokoa moa fa noho izay zavatra zay zany lasa nanatonana an Jesosy fa avy eo nalamina ary zay tokony lamina le fitiavana an Jesosy mihitsy nefa tao dia tsy niaraka amin'ny Jesosy tso halleloia fa mila arotany ahitsan Jesosy daholo zay ao aminao ao ahitsan Jesosy daholo zay ao aminao dia tsisy aterana tsony ianao fa tsy Jesosy zay Jesosy voafaly zay ahay misy Jesosy fa raha mbola nampitenikely ohatrin'iny raha mbola ateranao hoe réserve ao tsy matoky eo Jesosy ianao zay fa matoky zanaka fa tena hoe tena tanam-posy izy io miandry Jesosy dia miasy Jesosy avy-tsolo daholo zavatra rehetrarehetra dao ka atoky an Jesosy halleloia fa iatohany ianao za tsy mametoky anao hipoka miafera zanaky ny falebiazana sisika za tsy mitory aza fa mitory fotsiny any rehefa ao am Jesosy ianao manana fiadanana rehefa ao am Jesosy ianao manana fitsarana rehefa ao am Jesosy ianao manana filamina rehefa ao am Jesosy ianao tsy mana halleloia io fanafody fanaino tsy hitany amin'ny farmasia raha hitako fanafody ianao hoe hita ny fanafody tsy mampanaty dokotera ara tsy mahay an'izany kanefa ny ankamaroany dia mana avy eo lasa mitarika aretina hafa tsy haiko maro isan-karazany dia lasa misy fanafody ao foronina hoe calmant sy mandamina ny zavatra rehetrarehetra nefa ny loharanony iny dia ianao le mana ianao le manasy ianao le matahotra ka tsy tamany amin'ny farmasia ny fanafody ny amfanahina sy ny tahotra fa hitanao ao am Jesosy gratuit koa nefa zany raha resaka fanafody resaka hoe palpitation sy sisa reny ngamba faravakely 150 000 francs nefa ao am Jesosy reny 0 ariary halleloia ao am Jesosy reny 0 ariary ianao zay manana eto ianao zay mataotahotra eto makanisa ao am Jesosy gratuit tsisy anahina tsisy atahorana mety ianao zao mety misy mandeha tena hoe manao suivi régulier any dokotera mihitsy hoe anao analyse ray amin'ny herinandro anao bilan ray amin'ny herinandro fa ohatran'izany misy palpitation fo za ohatrany indraindray atorana ho azy mejera ho azy fotsiny fanafodinao dia Jesosy fanafodinao dia Jesosy manatona Jesosy fotsiny ianao dia hiadany ianao ilamina ianao ozy le ranabavy zay hoe problème mebetsaka foana fa za miadana rehefa nahita an Jesosy zany iny tena tsara dia tena hoe mahitoy amin'izany halleloia tena ty resaka évangile de prospérité ty lazaiko anareo fa pozina mahafaty tena mahavery mihitsy io noho ny fitiavam-bola fitiavan-karena dia omeo ny fahafolo-karena fa azo ianao vara zay tsy fitiavana an Jesosy ny ivavahana fa azona vola dia ohatrany hoe doninao kely izy zany tapany amboiny dia misy olona laila ny badibadika any daonao mahijoko vavolombelona nefa olona mandainy iny tombo eo tena vita amin'ny zay miraza azotampon'Andriamanitra ny zavatra zany entre guillemets efa ao amin'ny kolisy ao tsy hitatsika fa misy zavatra tena
mahatsiravina mihitsy ao. Misy efa tokony olona vitsivitsy atsona dia anao vavolombelona mandaiky hoe zana tsy namofa volokarena taloha dia nahatra be ary tena nonio fahadraky io a dia misy mpamon'Andriamanitra mitory tamiko dia nasaina namofa volokarena dia namofa volokarena zao miadana be sy manam-bola be. Inona ny olona vola sy zavatra manahirana zao mahazo azy raha miteny zany hoe manana 5 000 francs ohatrina zany alefa alefa azy fotsy ianao 5 sara dia mahazo any ianao ao ambadika eo fa travahena daholo zany tao moa joro vavolombelona eto dia roboka ny olona dia manome daholo jerena nefa afaka ray vola tsy mitomby any le vola jerena afaka telo taona tsy mitomby any le vola volanao lasa koa le olona nomenao azy nefa ny taminy efa ohatran'inona ny taobilina ny ohatran'inona rigana ny oloko no tsy fisiny ny fahalalana rigana ny oloko no tsy fisiny ny fahalalana foronona daholo zao rehetrarehetra zao fanatitra ho amin'ny mpaminany tsisy fanatitra ho amin'ny mpaminany zany rehefa amin'i Jesosy sika reo dia mpaminany daholo mpaminany tiakareny mitondro ny tenin'Andriamanitra rehefa misy koa hoe mpaminany milaza fa gratuit zany fa tsy omena vola rielisa mpaminany rehefa mitory ary nanasitrana ny izy ty inamana nomena vola izy avy eo tsy nentina anaizy na ny ariary ary tsy andray an'iny mihitsy aho izy fa sao dia miverinao fa vidina vola fanasitana nomeko anao fa izy ny tratra efa no lege azy enjiako rakay enjiako iny alaiko ny volany any aiza ny elisa amin'izao fotoana dia aiza ny geazy iza mibetsaka geazy mibetsaka vola ihany matanjaka tsara mihitsy fa ny fiainana be makany an-danitra ny fo ve madio ny fo ve tena hoe misy fitiavana an Jesosy ny fo ve tena hoe misy tahotra n'Andriamanitra fa riana ny olona misy tsy ny fahalalana. Halleluja! Ny fanafody dia Jesosy ihany so dia hitady fanafody malala fakistinana ianao any amin'ny pharmacie fa tsy isy koa zany fa any amparany ihany ny olona ohatry izy dia manino kiriny be kisidana be masika be tezitezitra loza be dia ahoana zany tsy hain'olombelona zany fanafody zany hoe fanafody tsy mampatezitra fanafody tsy makizitana fa ao amin'i Jesosy ny fanafody ao amin'i Jesosy ny fanafody zay lazana teo famonjena feno nomeny Jesosy gratuit daholo ao amin'i Jesosy. Halleluja! Tsy misy afa-tsy Jesosy ny vahaolana tsy misy afa-tsy Jesosy ny vahaolana aveo koa ny resaka fitoriana resaka vola sy fananaka reny io a manda miazo fijalian'i Jesosy manda mifanetreteny io jereo kefa rehefa avy any amin'ny raolanitra Jesosy mety be da be mahatra fa tafiakatra eny amin'ny raolanitra fa ny bebe apika sy ny bebe kibo sy ny manana fiara sy ny sisa ka mitory filazantsara tiako teneno na araka resaka vola le mitory filazantsara ny sara mavesatra moa sisy ihany madany fiberena mavesatra mety narary ianao mandrapatonga Jesosy fa ianao tafiakatra ny raolanitra mety tsy nanambola mihitsy ianao mandrapatonga Jesosy tsy mipôka mihitsy ny afera fa ianao tafiakatra eny amin'ny raolanitra mety tena hoe nisan'andro any ianao ianao fa niakatra ianao rehefa tonga Jesosy satria fonao tao amin'ny Jesosy fa mety ny famoatra amin'izay mety alananao daholo rehetrarehetra fa rehefa tonga Jesosy tsy tafakatra ianao mety ao forma be ianao fa rehefa tonga Jesosy tsy tafakatra ianao andro mahoro zao tia tena tia vola mpandoka tena mentoro tena zany ianao fa be da be mpandoka tenao a zay ihany nahita n'io fivavahana io dia nalain'olona tahaka avy eo zay lazay za ihany nahita an'io hoe raha fa nididy folo io fa nakatahaka daholo ny ambiny avy eo za ihany osy zany ny fiaboebolo freariany za raha nomeny Jesosy an'izay teny zay zavatra ny zarena tsy miteny hoe aty amiko zany fanaperana sy za mahay fa zay nomeny Jesosy dia zaraika ary any ambadibady ihany be da be misy nampiasain' Jesosy ary ampiasain' Jesosy koa mizara ny famarina. Halleluja!
akaiky Jesosy fa mila miverina dia inona moa tena toromarika alazainy Jesosy inona toromarika alazainy Paoly maninona ozy izy an'ireny olo ireny alavio reny ianao zany raha tena hoe te hihitro tsara ao am' Jesosy te hitoetra tsara ao am' Jesosy fidio ihany zay namana fidio ihany zay olona ifaneraserana fidio ihany zay olona miara-mivavaka halleloia fa tsy mivavaka rehetrarehetra dia afaka hiary hivavaka amiko afaka hiary hivavaka aminao raha izo tsara zay famarina zay tsy dia mivavaka rehetrarehetra moa dia afaka iarahana mivavaka ny ecumenisme tsy araka ny sitrapon'i Jesosy ecumenisme tsy araka ny sitrapon'i Jesosy tsy ao amin'ny baiboly zany fitaovy vavahana iraisam-ponona ao fonona ray ihany dia Jesosy fa io zany fiatsaram-pialatsiny fotsiny io ecumenisme io andro anankiray mody miaraka daholo fa samy manana ny lohany sy ny zavatra tiany atao daholo eo avadika ao fa za tsy afaka hiary hivavaka amin'ny silamo ecumenisme anazy efa misy silamo sy jiosy katolika zao babilôna be zany aiza mio raha an' Jesosy am'zany aiza mio raha raha manana an' Jesosy tsy hoe matikamo fa tena hoe zay ny tenen'i Jesosy hoe mialà mantosira nireny olo reny tsisy ecumenisme zany ao Jesosy tsisy hoe fédération pasteur nao raha lahy hiditra ao anaty fédération tsika za tsy miditra fédération zany ny a fédération alanitra satria ao anatin'ny fédération iny a misy ty vola ao misy mpiaboebo ao misy mpiavinavina ao misy ty fahafinaretana mihoatra no ny fitiavana an'Andriamanitra ao dia ahoana ny arahako ao tsy avinavina ao azy zany na frère ihany fa Jesosy misy no miteny an'izany Paoly misy no miteny an'izany ahoana ny araha vitabe hoe miantso hoe tao hiaraka hitory tao hiaraka iazy fa tsy afaka hiara iazy am'zay zay rehetrarehetra tonga fa mila dinihana aloha hoe mahoana ny fiarany amin'ny tompo mahoana ny fo fa tsy hoe rehefa mivavaka akory dia izy daholo malagasy rehetrarehetra ke mivavaka daholo mivavaka daholo hoe alohan'ny sakafo vavaka alohan'ny sakafo ta maraina alohan'ny sakafo atoandro alohan'ny sakafo hariva fa tsy midika akory zany hoe ao aminy fanjakany lanitra na hoe manana an' Jesosy izy fa efa culture gasy zay ka tsy zay mivavaka rehetrarehetra dia hariva vava ianao izy izy dia mahatosirany zany raha ianao nandray an' Jesosy mitoetra ao am' Jesosy hoy tena hoe ny fitondratena tsara ny fitondratena ratsy manimba ny fitondratena tsara ny fisakaizana amin'ny ratsy manimba ny fitondratena tsara dia zay no natonga hoe aleo miala amin'ity système ity fa amotiky ity arsika zay mahatonga na hoe za tsy anaty atoko-pivavahana tsony za tsy anaty catholicisme na protestantisme sy ny sisa fa za ro amin'ny Jesosy tsy anatin'ny système tsy anatin'ny lasy tapetraky ny olona fa maniva reny fa tsisy an'izany hoe ecumenisme zany ao tompo fa mila miala ianao zay mahatonga ny any amin'ny Jeremia fa dimampolo hoe mivoato ao Babilôna ianao mivoato ao ianao raha ny paster anao ty vola sy ty fahafinaretana mihoatra n'izao tontolo noho ny fitiavana an'Andriamanitra ny titena sy ny préare sy ny piavoebo aza mijanonao fa lala mitsoka halleloia teniko zay teny Jesosy zay raha teny voafontsitsika samy mitsoka ao anatin'ny samy fiara fa be da be ny manao déguisement carnaval fotsiny io modea ondy daholo ambadika ao inona ozy izy ambodi rehefa voakaikitry ny ambodi zany ozy le zay sarotra be ny alany io mafy be ny masoarany ambodi mafy be iny rehefa voakaikitry ny ambodi zany a enzana be ty flairany ty fofony ty hita hoe tsy mety misy sakafo tsara foana ny ambodi mandeha ny ambodi tsy andeha any amin'ny zavatra tsy andeha any amin'ny désert fa ny ambodi any amin'izay misy ondry matavy foana ny alehany any ny ambodi mandeha fa izy tsy mimpola hoe ambodi fa tavonondry tsara izy fa rehefa tonga amin'izay ianao voakiaboka sarotra be miara fa Jesosy nefa le mpiandry tsara aloha izy davita hoe za ozy izy mpiandrodry fa ny ara raha vao misy ondry ao ka enjehany liona enjehako misy le liona dia voloko firofiry ny liona manentsika anao zao fotoana Jesosy ny mpiandry tsara enjehan'i Jesosy zany dia miala ianao halleloia fa nkejay ny olona tamin'ny fomba maro isan-karazany
Izy tena lany arena mihitsy hoe atao visorona ny fanananao fa azo be da be ianao avy eo. Dia natao sorona tokoa ilay fananana rehetrarehetra. Inona ny teo? Tsisy. Ampiasaonay aloha ty labozia ty. Fa ty mitondra illumination anao. Labozia masiny ty. Ahoana ao sisa paster ataoko ahoana zany le labozia ao. Anio any labozia anao. Efa daholo ny fanarany a tsisy zavatra mivoaka. Dia zao ndray olo hoe mila fadianina ndray olo mba hazo an'izany. Dia zao labozia ndray nomeny anao hoe arehatra rehefa hivavaka. Ringana mihitsy no sy ny fahalalana. Ringana mihitsy no sy ny fahalalana. Marche pour Jésus zany tsisy marche pour Jésus zany. Hoe tena anao marche pour Jésus miainga eto talata maty ka hatria andranotapa hatria narakely. Reraka fotsiny ianao marche pour Jésus fa ino avoka. Jesosy sy miteny hoe marche pour Jésus fa Jesosy miteny hoe mandehana dia mitorino filazantsara amin'ny olombelona rehetrarehetra. Halleluia! Fa ecuménisme daholo zany hoe marche pour Jésus. Inona ifana marche pour Jésus firy zany teto Madagasikara fa niova ve Madagasikara? Satria ianao marche eo tsy hainao akory ny olona miaraka amin'ny marche eo aminao. Nefa izy miteny hoe alaviro reny olo reny. Alaviro reny olo reny. Fidiana zany zao zay rahana mivavaka. Raha te hiroso amin'ny Jesosy ianao, tsy avinaviny zany fa fitatomana an'ilay famasinana sy ilay fahadiovana. Fa zao rehefa mpivady aza lavinao mpivadinao fa zao tena ozy paster hoe fidiana zany dia za tsy raranao mihitsy. Fa ozy ny tompo hoe sao dia amin'ny alalanao ny amonjena mivadinao. Samy hafa ilay resahako eto a. Dia rehefa mivady ao amin'ny tompo dia mivady ao amin'ny tompo mandrakizay dia miaraha foa na mbola tsy mivavaka raha mivadinao vadinao foana iny mandrapatonà vitonao lanitra. Mandra-pahafaty tiava mivadinao. Tiava mivadinao. Ianareo lehilahy tiava mivadinareo tahaka tiava amin'ny Kristy ny fiangonana. Ianareo vehivavy manaja ny vadinareo. Fa misy koa amin'ireny tsy henona tsony ny vady fa pastera foana. Ary tsy tao an-trano tsony. Maraina fitaovavahana any amin'ny entiny. Tonga ny amin'ny sivy lany any. Tonga ny après-midi any any. Le vady ao an-trano sy rarahina mihitsy. Nefa mitokantrano ao ny fiangonana voalohany. Rehefa hiakatra ny samy fiara, tsy fianakaviana ny tafiditra tao. Fianakaviana ny tafiditra tao. Rehefa hiala tao a Sodoma sy Gomora, iza mafaka tao? Lota sy ny zana. Zany hoe ty filazantsara ty dia fianakaviana no. Fa misy tsy hitanao an-trano mihitsy maraina atao andro hariva mivavaka hono izy. Tsy rara ino ny vadiny, tsy rara ino ny zanany. Raha ianao zany mihevery fa ny tokantranonao mila tsinjovinao, mila jerenao. Lasa hono izy nanao tafiamasina. Plasinao nefa tokony ao an-trano. Karakara ny vady amazanako. Mitatra amin'ny hevin'ny sain'ny vadinao avy eo raha ohatra ianao tsy hita foana. Fa tsy hitany ino izy fa mitatra anay ny lohany. Dia tena misy tsy miraharaha vady tsony fa hanompo an' Jesosy hono izy. Avy eo ny zaza miloka, vokasikà, mabe voka zaza sy ny tariny maro samihafa. Satria ianao tsy tao an-trano mihitsy. Ianao hoe nanompo an' Jesosy. Fa ray aman-dreny eto, vady eto, mifankatiava tsara, miraisa saina. Fa rehefa miray saina nareo tsy misy irika dirany devoly tsony aho ary mitokantrano azakan'i Jesosy. Fifaliana foana, tsy ihany mihitsy izay hodiny. Halleluia! Fa misy mety misy tsy te ody mihitsy. Fa miavara tsara zay mpivady. Miraisa saina, mifankatiava, mifanampy. Fanomezaka lain, fanomezaka cadeau. Dana miara-mandehandeha kely rehefa sabotsy arivo. Fa tsy hoe manompo an'Andriamanitra, manao asan'Andriamanitra foana. Tsy hita tsony le zavatra rehetrarehetra. Dana mba ataontsika mba kelikely. Dia mety masakafo ao amin'ny marina dia lasa dia manao mandeha miaraka miaraka amin'ny mandeha tsara. Ohatra moa tsisy tômôbila dia mandeha taxi be. Atao fa sandwich fotsiny ataontsika dia antsika misakafo. Mampisy fankatiavana sy fiarahana zany. Fa tsy mivavaka fokatrao foana dia gala evangelika dia fitoriana azy dia tsy hita tsony le vady aman-tsara. Nefa mivady hoe anao mihitsy tena iray nareo e. Tena iray nareo, tena ray ao amin'ny Jesosy nareo.
na mivavaka io na tsy mivavaka io vadinao io vadinao foana io. Halleloja. Efa nomany Jesosy ho anao iny dia hoe tao mivavaka izy fa tsy maintsy hiova izy amin'ny fotoana mamety. Halleloja. Tsy maintsy hiova izy amin'ny fotoana mamety. Ary aza be tery foana koa ohatra fa anao fiantsika fotsiny dia efa hitany iova mihitsy raha mato zany. Alena ty vavy ty mandeha be nefa ny fiantsika tsy mifanaraka amin'ilay vavaka aloha tsy miteny. Sao a? Zay na zay Petera, nareo vehivavy izy asa variana be amin'ny resaka filantranam-bolo, resaka kafona, resaka fitafiana ity ivelany. Fa aoka ny toetranareo toe-panahy malemy sady miadana. Zay solo lehibe indrindra. Zay fitafiana sarobidy eo anatrehan'ny tompo. Dia ozy izy hoe aoka mba rehefa tsy voataonanao amin'ny teny ny vadinao a, aza miteny soa fa alao fiantsika miteny. Dia hitana tena misy zavatra miova mihitsy any aminao zany. Dia iny anatonany an' Jesosy aveo. Zay tena fiarahana amin'ny Jesosy. Tsy resaka blabla sy resaka teoria fa resaka démonstration. Resaka vomivoaka hoe iny fa misy fitiavana, iny fa misy faharetana, iny fa niala ilay fikristilana, iny fa niala ilay fahasiana, iny fa niala ilay fitiavam-bola sy ny sisa sy ny sisa. Halleloja. Tena hoe tokantrano anjakan'i Jesosy. Dia ny tokantrano voalohany. Tokantrano voalohany. Faramasina no mitarika antsika fa tsy haiko moa zany ny angan'ilay tokantrano teo. Fa tena mivady a, ao no tena misy zavatra tsara sy tena mahery vaika ao. Ary io tedavana dia volom-potehana. Tedavana dia volom-potehana io fa rehefa potika io a, rava daholo ny zavatra rehetrarehetra. Rava daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fa rehefa mivady no miray saina sy mifankatia tsara, tsoka fotsiny dia voly. Tsy hisy hevitra ty fa andao andeha. Lasa izy any mihafa andray. Rehefa ianao no manana an' Jesosy a, misy afo manodidina aminao. Tsy afaka kiniany devoly ianao. Na voakasikara ny area rehefa tanàna sy ny area atsimo sy ny area atsinana. Rehefa ianao manana an' Jesosy ianao tsy voakasika. Zay kosa aloha zavatra marina. Halleloja. Raha voakasika ianao mety expressionnel nataon'i Jesosy voakasika mihitsy. Fa na tena izy arohany ianao. Tsara Jesosy rehefa. Alaviro. Jesosy jereo a. Alaviro le hoe jereo vakina tsara iny hoe ty pena, ty vola, mamady, ty sy ny sisa sy sisa. Alaviro le olo reny. Jesosy jereo tsara. Fiaina Jesosy. Jesosy tsy niara-bavaka tamin'ny fariseo zany. Mahita ve tsika anaty baiboly eo ka niara-bavaka tamin'ny fariseo Jesosy? Na hoe niditra tany sinagogy Jesosy dia niara-bavaka. Na hoe niaraka tamin'ny vahoaka Jesosy dia niara-bavaka. Rehefa nandeha Jesosy dia inona nataony? Mitory Jesosy. Mitory izy. Za zany raha sainao any amin'ny katolika dia mitory amakany fa za tsy hivavaka. Jesosy niaraka tamin'ny olona rehetrarehetra. Fa rehefa niaraka Jesosy dia niasa izy. Fa izy tsy niara-bavaka. Rehefa niara-bavaka izy dia Paoly i Petera sy Jaona niara-netiny tany tendrombohitra. Misy intimité. Jakoba, Petera, Jaona. Tana koa miaraka tendrombohitra amin'ny Jesosy. Halleloja. Tsy nirehtrarehetra niarahana mivavaka. Raha misy roa aminareo fanaiky dia ty ambony tany angataka zavatra amin'ny anarako dia mahazo zany. Alohan'ilay iarahana mivavaka zany dia mila fanaiky. Fanaiky ventsika fa tsy ho tia vola. Fanaiky ventsika fa tsy reharesy tsy hiaboela. Fanaiky ventsika fa tsy ho tia fahafinaretana mihoatra noho fitiavana an'Andriamanitra. Fanaiky ventsika fa tsy ho tia tena sy ho tia vola. Fanaiky ventsika fa tsy ho korina. Fanaiky ventsika fa tsy ho olo-doza be. Rehefa mifanaiky amin'izay tsika. Fanaiky ventsika fa ao anatin'ny fahamasinana sy ao amin'ny taomanan'Andriamanitra. Zay tsika vao miara-bavaka. Fa tsy afaka manao hybride tsika. Tsy afaka safiozana mety izany ka hivavaka tsy henon' Jesosy iny. Tsy henon' Jesosy iny. Mila fantaritsika tsara zay fa Jesosy a rehefa nivavaka Jesosy a dia tamin'ny alina na vao maraina niakatra tany tendrombohitra izy, niakany amin'ny bezera izy reza. Fa rehefa avy eo izy a sur terrain démonstration sisa nataony. Mitory izy. Nanasitrana izy, namoky olona be da be izy, nanangana maty izy. Fa rehefa nivavaka izy aveo, lasa izy tonga navavaka. Fa izy tsy niara-bavaka tamin'ilay olona nisy mofodimisa zandrambe fa tonga dia nampianatra izy. Avy le izy, afa no mivavaka, dia afa le hoe mampianatra. Dia zay mahatonga le hoe mivoaka ao Babilôna. Satria ianao tsy afaka hiaraka ozy izy ny any amin'ny Korintiana aza mety tsy maintsy antonona iarahana amin'ny tsy mila. Inona moa ny iraisan'ny tempolin'Andriamanitra sy ny sampy?
Inona ny iraisan'ny Kristus Belial, inona ny raisany mazava sy nomaizina. Donc erasika kely zay. Aiza izy? Korintiana faharoa sosy. Korintiana faharoa. Faenina. Korintiana faharoa, toko faenina, andininy faefatra ambin'ny folo. Korintiana faharoa, toko faenina, andininy faefatra ambin'ny folo. Ahoana ny voasoratra? Aza mety asiana zioka tsy antonona anareo hikamanana amin'ny tsy mino. Hikamanana amin'iza hoy izy? Tsy mino. Raha mino ianao zany, tsy tokony hikamana amin'ny tsy mino. Fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana? Ny olona raha vao tsy mino an Jesosy ary tsy mibebaka ao anatin'ny fahotana foana iny zay. Dia ahoana ny iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana? Ny olona rehefa mibebaka tekananaiky an Jesosy, zanaka ny fahamarinana iny zay. Dia tsy afaka hiaraka mihitsy ny maizana sy ny mazava. Marina sy ny fahotana. Ary inona no iombona mazava sy ny maizana? Ary inona no ifanarahan'ny Kristus Belial? Ary inona no iraisan'ny anjara mino sy ny tsy mino? Ary inona no ikabanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny saky? Fa isika ny tempolin'Andriamanitra velona araka ny ataon'Andriamanitra hoe olona eo aminy aho sy andeho aminy ary ho andriamaniny aho ary izy oloko. Dia ahoana arany? Décision. Décision. Koa mivoay aho aminy ianareo ka misalama hoy Jehovah. Mivoa, misara, aza maneno izay zavatra tsy madio ary izao dia andray ianareo ary horainareo aho ary ianareo ho zanako lahy, zanako vavy hoy Jehovah tsy. Zay zany ny fehany mivoaka ao izy izy. Aza maneno zavatra tsy madio. Mila mandihy tentsika. Iza mbola iarahako mivavaka, iza mbola iarahako mamompy. Fa tsy miara mamompy rehetra dia mety daholo. Farany Timoty faharoa ihany fa eo ambony kely teo farany faraparany amin'ny toko faharoa, andininy faharoa amby roapolo. Timoty faharoa, toko faharoa, andininy faharoa ambin'ny folo. Fa mandosira ny filàn'ny tanora fanahy ary mieza mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izy amin'izay miantso ny tompo amin'ny fomba madio. Mazava zany dia havana malala. Mandosira ny filàn'ny tanora fanahy, mieza mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fomba madio. Amin'iza hozy izy? Amin'izay miantso ny tompo amin'ny fomba madio. Izay mahita ny tompo dia izy izay manana fomba madio ihany mahita ny tompo. Ka raha ny miaraka aminao tsy manana fomba madio, mifangaro. Tsy mety rehefa ilay mifangaro. Hafa ma ilay vata dia mivady teo izay nampiresin'Andriamanitra tsosa olombelona. Fa hoe mpiara-mivavaka, ianao rehefa teneniko foana ny fahotana, fa teneniko foana ny fahotana. Tsy mety miala ny fahotana, tsy afaka miara-mivavaka tsitsika. Efa teneniny ianao fa ialana ny tsikara mbola fonao, ahoana ny ara-pivavaka aminao. Efa teneniny ianao fa ialao ny fijangajangana, ialao ny risoriso, ialao ny kolikoly, ialao izay fahalotona rehetrarehetra. Nefa mbola miaina ao anatin'izany, tsy afaka miara-mivavaka. Fangaro. Dia tsy mety mifangaro raha sy menaka. Resaka fivavahana resahako. Fivavahana, fiarahana mivavaka, fiarahana mandoaty amin'ny vavaka resahako. Fa tsy hoe avonanao tsy arahanao tsony. Zay nefa ilay olona, fa raha izay ndresy dia lasa sekta. Dia ilay sekta tsy voaka any fa eo daholo, ao ny école, ao ny biblioteky, ao ny tsena, ao ny maternité, sisa sekta. Fa tsy sekta ilay izy fa rehefa miara-mivavaka vidina izay fiarahana mivavaka.
fa rehefa voaka eny amin'izao tontolo zao fanasina sy fahazavana sao dia misy manaivilana matsika za zany tsy ara-asa atao ty fiasana ty fa tsy mindôny atao ampiasana fa napetraka ianao fahazavana ao ampiasana sao dia za hiala atao amity trano ty many atao trano tsisy mino napetraka ianao fahazavana ao anatin'io fa le fiarahana mivavaka anao sy Jesosy rehetra halleloia man Jesosy any voninahitra tsika mba tena isan'ny tena hoe fiaino fatako fa andro faran'izao halleluia andro faran'izao voasoratra ny farabara le Timothée hoe misy vehivavy adaladala ozy izy tsy mety miorona tsara dia hidiran'ny mpanompon'Andriamanitra dia lasa babony any zany koa zavatra misy mpanompon'Andriamanitra mitetitety tokantrano fa andrava tokantrano le lena satria tsy miorona tsara le vehivavy dia foroporoniny ao ty rehetrarehetra ty dia nivoreny ianao fa mila patron dia avy lehilahin'Andriamanitra tonga le tokantrano reny mila patron ianao ka ho afaka dia vonao izy ny ampandro azy aiza isan'izany zany efa zavatra misy misoko mangina any manao kolportazy any anadala vehivavy fotsiny any satria le vehivavy tsy miorona ao amin'i Jesosy dia fitahany zany zavatra misy be da be zany halleloia resaka fanasitranana misy ampamboarina koa dala mody mandrika voakesa ianao entinao mitsangana amin'izay eo satria nahoa tsy vita le fanasitranana dia mamorona dia nefa rehefa mamorona misy sitrany eo dia rehefa iny zany le olona sitrany eo dia resaka aloha dia alotsaka an'le vola ndray lasa vera ty amin'le vola ndray io zany fa grave be io resaka io tena misy efa manipulation enjany be ao ambadika eo efa misy groupen'olona ao dia zaraina le vola be hoe aiza le nanao cinéma teo ay le modina andriky ohatriny anao 10 000 ariary aiza le modiny tsy nahita teo masony ty anao ndraindray misy tsy mahazo vola dia tezitra dia zay le dénoncé dia hitanao le izy ay zany ao ambadika eo any Afrika be da be an'izany Nigeria Congo sy ny tariny ary efa maketo Madagasikara izy zao dia hitanao misy an'le écuménisme évangélika halleluia tsara Jesosy ho azy Jesosy any voninahitra aoko tsika mba tena olian'i Jesosy izy any ny fanafody amin'ny zavatra rehetra rehetra